Mbola ho amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Anio dia fotoana hitodiana amin'Andriamanitra ho an'ny lehilahy kristiana manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ary manokana fitandremana misy atsika dia fanamariana sy fankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona nijoroany zany sampana lehilahy kristiana eto amintsika izany. Ny teny izay anamariana ny fankalazana na teny faneva dia ao am-pitsara toko 9:12 tapany faharoa mitohy amin'ny Ezekela toko 9:30 tapany faharoa. Vakiko mitohy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ry lehilahy mahery oloko ianareo ary izaho ho Andriamanitra reo. Raha samy narita ianareo mpikambana amin'ny selike dia mba ianareo indray no amerina hamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ataovy tena feon-dehilahy mahery mihitsy. Averina kely ry lehilahy mahery. Amen. Dia ho fiainana tokoa zany ao anatin'izao 70 taona izao sy ny toy ny fijoroan'ny selike ho vavolombelona. Miresaka lehilahy mahery ny teny faneva. Lehilahy mahery olon'Andriamanitra. Lehilahy mahery mivavaka amin'Andriamanitra. Oloko ianareo ary izaho ho Andriamanitra reo. Amin'ny perikopa izay novakina tamintsika teo ry havana dia milaza indrindra ny amin'ny lehilahy mahery ny boky ny mpitsara toko 4:12. Ohatra anankiray amin'ny lehilahy mahery lazain'ny Baiboly i Samsona. Raha miteny hoe Samsona toa dia Delila ny atoinareo amin'ny anarany. Fa andeha isika hiresaka an'izany lehilahy mahery ao amin'ny Baiboly zany arak'izay alambarany perikopa androany azy. Samsona dia zanaky ny teny fikasana. Vehivavy momba no novangin'Andriamanitra ka nilazany hoe hiteraka ianao ary dia nahazo ny Samsona izy. Tantaran'ny Samsona dia manomboka eo amin'ny toko 17 hatramin'ny 19. Ny toko 17 andin'ny 420 sy 520 dia misy filazana ny fahaterahan'izany Samsona izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary niteraka zazalara vehivavy ka ny anarany nataony hoe Samsona dia nitombo ny zaza ary Jehova nitahy azy. Dia niatomboka nanindry azy indraindray ny fanahin'i Jehova tany manedana tao anelanelan'ny Zora sy Estaola. Izany ilay Samsona voateraka. Nitombo ny zaza nitahy azy ny Tompo ary namangy azy nanindry azy tsy indraindray ny fanahin'i Jehova. Ery amin'ny andininy 5 sy 9 ao anatin'ny perikopantsika dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nidina Samsona sy ny rainy aman-dreniny nakany Timna ary noho ny tonga tamin'ny tany mboaloboka tany Timna izy dia indro misy liona tanora nierina taminy. Dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ilay liona tanora dia nosamatsamany ohatry ny fanasamaka zanak'osy nefa tsy nisy na inona teny an-tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony. Samsona lehilahy mahery olon'Andriamanitra ary mivavaka amin'Andriamanitra. Ny hafaran'ny fiainany dia fandresena na fatesany andrina ny Filistina sy ny Filistina marobe tao anatin'ny trano anankiray lehibe ary dia niara-maty tao amin'izany koa i Samsona. Ny toko 19 andininy 7:20. Lehilahy mahery mandresy ny liona
ary lela mahery mizara tantely izany no afatra izay ampitaina amintsika fiangonana itodiana manokana amin'ny sampana lehilahy kristiana amin'ity fanamariana ny faha-efapolo taonany ity lehilahy mahery mandresy liona lehilahy mahery mizara tantely mandresy ny liona eo amin'ny andin'ny fahadimy sy fahaenina izay efa novakiana tamintsika teo dia voalaza fa rehefa nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova dia nosamatsamany ilay liona tanora ny herina nandona azy tany Timna. Ny liona riavana araka ny heviny ao amin'ny Baiboly dia miovaova, indraindray izy dia mitory hatsaram-panahy, indraindray izy dia mitory fanorenana. Fa ny liona koa amin'ny Baiboly dia milaza zavatra mifanohitra amin'izany, fampiororona sy fandravana, fandrotehana. Ary ao amin'ny epistily nosoratan'i Petera 5:5 dia ambarany fa ny devoly fahavalontsika dia mierina tahaka ny liona mitady izay arapany. Izany no ilazana amintsika fa raha miteny ny andinin-tsoratra masina eto hoe nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ny liona tanora dia nosamatsamany. Dia hiteny amintsika hoe ny lehilahy izay nilatsahany fanahin'i Jehova i Samsona dia tonga nahery ka nandresy ilay liona tanora, ilay fakapanahy. Fa misy lehilahy anankiray mahery no Samsona riavana ao amin'ny Baiboly, nandresy ny fakapanahy lefa ny devoly in-telo ny sesy teo anatrehany. Fantatrareo izay olona izay. Izy Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4 sy ny Luka 4 koa. Fakapanahany amin'ny sakafo no ny fifadikana nandritra ny 70 taona rehefa nony Jesosy. Fakapanahy mikasika ny voninahitra, fakapanahy mikasika ny fiantsinan'Andriamanitra mianjerahany ambany any. Izay ilay fakapanahy faharoa. Ny fahatelo dia ny hoe omeko anao izao tontolo izao, fakapanahy ny voninahitra. Fa resin'i Jesosy zany. Hoy ny soratra masina raha mitantara ny fakapanahy nahazo an'i Jesosy tany an'efitra, ary Jesosy nentiny fanana kany an'efitra. Ny lehilahy mahery mandresy ny liona, mandresy fakapanahy, dia ny lehilahy feno ny fanahy masina. Riavana malala araka ny soratra masina dia mifanerasera amin'ny liona ny fakapanahy isan'andro isika, na pino na tsy pino. Ary ny Baiboly dia milaza fa raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo koa Satana. Tsy any ivelan'ny fiangonana ihany zany misy hoe fakapanahy, fa naty amin'ny fiangonana azy. Aoka mba hifanontany kely ianareo lehilahy hoe inona ny fakapanahy-pahazo ny lehilahy? Zany zao inona ary say ny fakapanahy-pahazo an'say? Ary raha eo akaikinao mivadinao reto mpivady vao reto anontany izy inona ny fakapanahy tena pahazo anao? Dia afaka mifanontany koa nareo mandeha am-pivadiana e. Hay reto koa mbola misy ho atao mariazy, inona ny fakapanahy-pahazo anao? Raha ny fiarahamonina no mamaly izany dia anankitelo no malaza indrindra. Ve anankitelo. Nareo ihany ary niteny azoko. Vola, voninahitra, vehivavy. Fa ny mpandinika dia manampy ny hoe ny fakapanahy ny famoizam-po dia pahazo ny lehilahy, ny fakapanahy ny famoizam-po. Riavana malala, ny lehilahy mahery, olon'Andriamanitra ary mivavaka amin'Andriamanitra dia mandresy ny liona, mandresy ny fakapanahy satria nomen'Andriamanitra ilay fanahy mpampahery izy. Amin'izao alahady mialo indrindra ny Pentekosta izao, miantaha amin'ny Tompo, mangataha mafy amin'Andriamanitra mba handresenao ilay fakapanahy
manodidina anao mierina tahaka ny liona mitady izay arapany mba tsy ho isan'izay arapaky ny fakapanahy isika lehilahy kristianina ianareo lehilahy kristianina mampahery anareo ny fanahy masina mba handresy ny liona tahaka ny Samsony ianareo mahafinaritra ilay sary hoe ny samatsamany tahaka ny zanakosy ny liona tena hoe raisy ny antanana ary vereziny potipotehany arotika fakapanahy mitady andrapaka anao koa ianao ray mpianakaviana ry tovolahy ry zanakalahy lehilahy mahery mandresy ny liona fa ny lehilahy mahery dia mizara tantely rehefa manohy ny vaky teny isika voalaza ny soratra masy ireo 7 fa naka ny ray aman-dreny ny Samsona mba hankatabady lay vehivavy nafinaritra azy hoy ny 7 dia nidiny izy ka niresaka tamin'ny vehivavy ary nafinaritra ny Samsona izy ary efa afaka kelikely dia niverina apakatra azy Samsona ka nivily izany fatin'ilay liona ary indro nisy reny tantely ny vangongo sy tantely tao amin'ilay fatin'ny liona ary nalainy Samsona zany ka nentiny teny an-tanany dia ninana teny ampandianana izy anakany amin'ny ray aman-dreniny izy dia nanome azy ka ninana koa izy mivady ray aman-dreniny Samsona lalana dia ankatabady io ry havana lehilahy mahery tsy hoe nahazo vady fa mizara tantely rehefa nandresin'ny liona i Samsona dia niverina teo amin'ny toeran'ny liona izy ka nahita fa nitangorona ny tantely ny liona ary dia nalainy zany dia nohoaniny ampandianana inona kosa ny hevitry ny tantely araka ny soratra masina tena manankarena hevitra ny tantely ao amin'ny soratra masina fa ireto no tsy piana manokana ao anatin'izao fa 7 taona ny sampana lehilahy kristianina izao voalohany ny tantely dia famantarana ny fiainana mandrakizay rehefa namakivaky ny tany efitra mantsy 7 taona ny zanak'Israely dia miditra any amin'ny tany Kanana izay ambara fa tany tondra-dronono sy tantely mihinana tantely ampandianany Samsona ary mizarany tamin'izany ny ray aman-dreniny ianao koa lehilahy mahery izay nandresy ny fakapanahy dia sitrak'Andriamanitra mba hanambara ny fiainana mandrakizay amin'ny ankonanao raha mbola mpitovy ianao dia amin'ny ray aman-dreninao raha manambady aman-janaka ianao dia amin'ny vadinao amin'ny zanakao ny lehilahy mandresy fakapanahy dia tsy avelan'ny fandresena hipetrapetra-potsiny fa tena hizara ny fandreseny anambara ny fiainana mandrakizay amin'ny manodidina azy ny tantely dia mariky ny tany Kanana endriky ny fiainana mandrakizay amin'ny fiainantsika kristianina fa ny tantely koa dia tanjona manambara tanjona fa matotra ihany amin'ny tany Kanana Exodosy 7:9 indrindra ilazan'ny tompo ny tanjony amin'ny antsony any Mosesy hitarika ny zanak'Israely Exodosy 7:9 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanany Egiptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely tanjona izany manamarika tanjona ny tantely ny lehilahy mahery izay nandresy ny liona nandresy ny fakapanahy dia mitondra tantely eny an-tanany ary mitarika hatratra ny tanjona nozarainy tamin'ny ray aman-dreniny nozarainy Samsona ny tantely fa tsy ny fihininy ho azy rery ny ray mpianakaviana na lehilahy kristianina izay nomen'Andriamanitra fanahy mahery havana dia lehilahy mahery n'Andriamanitra afaka hitarika ny ankorany hibanjina ny tanjon'Andriamanitra
momba ny fiainan'izy mianakavy fantatrao ve ny tanjon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao sy ny ankonanao tany tondra-dronono sy tantely ndrao tsy mahita ny tanjony ianao ka very andalana ny vady amanjanakao ianao lehilahy kristianina lehilahy maherin'Andriamanitra dia mikendry ny tanjony izay efa hitondran'Andriamanitra antsika raha teo tany tondra-dronono sy tantely tandremo sao tsy hitanao ny tanjony hitondranao ny ankonanao fa ny tantely koa dia mitantara indrindra ilay sakafo fihinana isan'andro ao amin'ny Exodosy 20:10 voalaza fa ilay mofo nantsona hoe mana nomen'Andriamanitra avoky ny zanak'Israely tany anefitra dia tsy inona tsy akory fa mofo mamy mofo tantely ilay fiainana isan'andro mihitsy zany ny voatsinjo alorana sakafo nataon'Andriamanitra tany anefitra zany tany tsy misy na inona na inona nampimonina ny zanak'Israely fa io Andriamanitra toy ny raim-pianakaviana namahana ny vahoaka be teo ambany masony lehilahy mahery mandresan'ny fakapanahy tsy lehilahy miravoravo tana na dia monina ny anefitra azy fa lehilahy miaraka amin'ny tantely eny an-tanany lehilahy afaka ihany ankonany afaka hanome ny ankonany amin'izay ilainy andavanandro ianao ve izany tsarovo ny tenin'ny tompo manao hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ao adidiko ihany mbola tanora ny iray mpianakaviana dia manao hoe azalaina Andriamanitra fa mbola kely ny zanako rehefa azokonjokony indray dia mbola tia hita ny zafokely koa ry havana malala tadidio fa ny ampahirezan'Andriamanitra dia tsy mangatsy patana mahita izay atokona tsy isika no mahavita na isika no ahefa ny famelomany fa ilay herin'Andriamanitra miasa ao anatintsika dia manohana antsika tsy hiravoravo tanana indrindra amin'izao fotoana tena sarotra izao ka azahoanao manome ny sarin'Andriamanitra eo amin'ny ankonanao ilay manolotra mofo mamy mana isan'andro ary omaly tamin'ny famelabelana dia ny hoe adiditsika raim-pianakaviana mihitsy no mitaiza ny zanaka ara-tsoratra masina io ilay mana isan'andro toy ny tantely raha andramako ny mpanao salamo ny teninao indreny amamin'ny teninao raha andramako mihoatra no ny tantely ao ambavako io ilay mana isan'andro kanefa tsy izany ihany fa ny ilay ny ankonanao isan'andro koa dia apetrak'Andriamanitra toy ny tantely eny ampianatananao hanakatolotra ianao rehefa miteny hoe lany ane mivole tsy siramamy indrindre misy raim-pianakaviana mody adala fotsiny fa ianao ilay lehilahy mahery olon'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra manana tantely eny an-tanana fa ny farany kory havana raha manolotra ny Jaona mpanao batisa ny soratra masina dia miteny manao hoe valala sy tantely reby no fihinany marika toko voalohany andininy fahaenina ny lehilahy mahery ny tompo olon'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra dia mpaminany tahaka ny Jaona mpanao batisa zany hoe tsy mikonokonona fotsiny ho an'ny ankonana izy ka raim-pianakaviana mitarika ho amin'ny fiainana mandrakizay mahita ny tanjon'Andriamanitra mazava ka mitarika ny ankonany miany ankonany ara-panahy sy ara-nofo tsia fa manompo an'Andriamanitra eo nivon'ny fiangonana koa izy tahaka ny Jaona mpanao batisa dia miantso any anefitra miantso ny olona mba hivibebaka tahaka ny Jaona mpanao batisa manompo arak'izay ny antson'Andriamanitra azy ireo ary havana amin'izao fa 70 taona ny sampana lehilahy kristianina izao amin'izao ahatsiarovana ny lehilahy kristianina manerana ny efijekema izao ny firariana dia andray ny tenin'Andriamanitra teo ianareo ho tahaka ny Samsona lehilahy mahery nandray ny fanahin'ny tompo
ka mandresy ny fakapana lehilahy mahery nandray ny fanahin'ny tompo olon'Andriamanitra mivavaka amin'Andriamanitra ka mizara tantely lehilahy mahery mandresy ny liona mizara tantely ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.